Menrivotra fa atsika miaina mbola meny azavana nataony maimaimpona ho atsika avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Jesosy mankalaza anao zay, manome voninahitra ny anaranao zay Jesosy. Misaotra ny amin'ity fotoana androany ity Tompo, mitarianao anay indray. Misaotra fa ny masina fa ianao no nitarika anay natongavana eto amin'ity toerana ity Jesosy. Misaotra fa mbola nataonao salama tsara zay tsiraray avy afaka tonga eto amin'ity fotoana ity Jesosy. Mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao zay. Tsy misy avy amin'ny herinay, tsy misy avy amin'ny tanjakay zany fa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao Jesosy. Mankalaza anao zay androany Jesosy. Velomy indray ny etaeta ao anatin'ny fonay androany. Mangetaetanao zay Jesosy. Aoko feno anao zao toerana zao. Aoka tena ianao no ho ivon'izao ivon'izao fotoana zao Jesosy. Aoka tsisy olona omem-boninahitra eto afa-tsy ny anaranao rery ihany. Ianao le mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo. Ianao rery no asandratra eto Jesosy. Tsy misy anarana hafa omem-boninahitra afa-tsy ny anaranao rery ihany. Jesosy mangetaetanao zay androany. Fenoyanao fonay, fenoyanao sainay, fenoyanao zao toerana zao Jesosy. Alleluia. Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mangetaetanao ny fanaiko, maniry anao ny nofoko. Indro asandratro anao ny tanako, toy ny tany may zay mitady orana. Mihoatra noho izany no iandrandrako anao, te hitondra fanatitrao manipofony indray. Manao lay rano velonay, tompony aina sy ny fanay. Lazao hoe eto miakatra ao Jesosy. Eto miakatra sintony ao anyamina, te ahitanao ao ny hatsarany lanitrao. Kanidinao hahita mihoatra ny eto antany, ny fanaiko utafaka manaminawa. Jesosy milanao zay Jesosy. Ianao rery ihany ilainay tompo malalo. Tsy mety ho fiainanay raha tsy misy ianao. Magnetetanao mihoatra zay Jesosy. Veloy anao zay. Alleluia. Jesosy Andriamanitro magnetetanao. Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mangetaetanao ny fanaiko, maniry anao ny nofoko. Indro asandratro anao ny tanako, toy ny tany may zay mitady orana. Mihoatra noho izany no iandrandrako anao Jesosy.
Asandrato mafofiotsika lasa hoe eto miakatra loja eto miaka sy tonya mina fa tena hitanao aho hiatsarany lanitra Zay Jesosy miondrika eto anatria amin'ny fahalebiazanao manaja anao zay Jesosy Niatsarany lanitra kanidina ahita mihoatra ny eto ata ny fanaiko ho tafaka manaminao Magasitraka Jesosy
be loatra ianao Jesosy, avo indrindra ianao, tsy misy mahasaka anao Jesosy rehefa ianao no miasa. Androany zay Jesosy dia te hisafidy hideranao fotsiny zay Jesosy manoloana ny zavatra rehetra Jesosy aoka tsisy asakana anay tsy hideranao, anandratra anao fa ianao ilay mahery indrindra Jesosy tsy misy mahery noho ianao. Zao rehetra zao Jesosy dia miankohaka eo anaty amin'ny fanetiazanao. Halleluja! Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Tapinazany lalana avy any avaratra, tapinazany lalana avy any atsimo, nandimanao zay ho afaniazany devoly Jesosy nay manokatra lalana viany ambony. Tsika rehetra natapinazany lalana avy any andrefana, natapinazany lalana avy any antsinanana, natapinazany lalana avy antsinanana. Matoky anao zay Jesosy matoky izay ka tsisy atahorana akory Jesosy nay manokatra lalana viany ambony. Lazao hoe izy lay mahery, izy lay mahery, izy lay magaga, izy lay mpanjaka tompony manampahefana, izy mandriamanitra mifehy izao rehetra izao, sisy zava-mahagaga tsy any. Lazao hoe izy lay mahery, izy lay mahery, izy lay magaga, izy lay mpanjaka tompony manampahefana, izy mandriamanitra mifehy izao rehetra izao, sisy zava-mahagaga tsy any atao. Totsika iaraka mifaofaotanana ho an'i Jesosy. Halleluja! Mahery loatra ianao Jesosy. Fafelo lanitra amin'ny tanantsika ho an'i Jesosy. Lazao hoe natapinazany lalana avy any avaratra, natapinazany lalana avy any avaratra, natapinazany lalana avy any atsimo, nandimanao zay ho afaniazany devoly Jesosy nay manokatra lalana viany ambony. Natapinazany lalana avy any andrefana, natapinazany lalana avy antsinanana. Matoky izay ka tsisy atahorana akory Jesosy nay manokatra lalana. Halleluja! Mahery ianao Jesosy. Izy lay mahery, magaga anao, izy lay mpanjaka tompony manampahefana, izy mandriamanitra mifehy izao
Andriamanitra mifehy izao rehetra izao, tsisy zava-mahagaga tsy hainy atao ny aminao. Alleluia, alleluia. Misaotra Jesosy, mbola hisafidy foana izay Jesosy hideranao, fa masina ianao, masina ianao Jesosy. Tsy misy tahaka anao, tsy misy toa anao, ary tsy misy azoarina aminao Jesosy. Ianao ilay Andriamanitra hatramin'izay ary mbola Andriamanitra mandrakizay Jesosy. Ianao ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Miankohaka eto anatrehany fahalebiazanao zay Jesosy. Masina ianao, ilaza efa masina ianao Jesosy. Mendrika anao Tompo. Alleluia. Avo dia avo ny fiandriananao, antananao zao tontolo izao. Afo mandoro ny masonao mijery, amboniny zay mety hoery anao, fa masiny anao, masiny anao, voninahitra no lapanao, fa masiny anao, masiny anao, voninahitra no lapanao. Andriamanitra ianao ka ivavana, antananao ny fanapana, afomando ny masonao mijery, fiainana sy famelana ianao. Nazao hoe masiny ianao, fa masiny ianao, masiny ianao, voninahitra no lapana, fa masiny ianao, masiny ianao, voninahitra no lapana. Sandrata Jesosy, tsara loatra ianao Jesosy, masina ianao Jesosy, masina ianao, tsy misy mitahaka anao, rehetra izay mbola ilaza fa masina ianao. Alleluia. Manakoako izao ny ao an-danitrao, mihirany voninahitra, ny mahery rehetra miaiky ny herinao, fa tompo sy mpanjaky anao. Nazao hoe masiny izy, masiny anao, masiny anao, voninahitra no lapana, masiny anao Jesosy, masiny anao, voninahitra no lapana, fa
nolapana fa masiniana masiniana voninahitra nolapana. Ianao lay mendrika indrindra Jesosy zao rehetra zao dia miara-miaiky miara-milaza fa ianao rery ny mendrika, ianao rery ihany no Andriamanitra mendrika ho deraina ary mendrika indrindra ianao Jesosy. Alleluia. Asandratray ny tananay Jesosy anambaranay fa ianao ny mpanjakanay, ianao ny tomponay, ianao ilay mendrika indrindra eo fiainanay Jesosy. Tsy misy atakalonay ianao Jesosy. Mankasitraka Jesosy. Alleluia. Alleluia. Remasina sireu anze miankukamina manati tranisa tubunina itanulo nizanaku famedika indindana medika indindana yanonuni avi nizavatrarie medikani derana nazoena mendrika indrindra ianao Jesosy mendrika indrindana mendrika indrindana yanonuni avi nizavatrare medikani derana. Alleluia. Alleluia. Sandrata Jesosy. Sandrata Jesosy eto anivon'ny ty fotoana ty. Alleluia. Sandrata eo anivon'ny fiderana ianao Jesosy. Alleluia. Remasina sireu anze miankukamina manati trangisa rubunina itanulo lazao e mendrika indrindra anao Jesosy mendrika indrindra medika indrindra yanonuni avi nizavatrare medika derana medikana Sembra piano fiocchi che la so fa mezzo non si sosia mi chiama
anao zay Jesosy mitsoaka anao zay tompo malalo fa mendrika anao Jesosy mendrika anao ny Andriamanitra. Ataovy mafy ny teakao ho an Jesosy andosonareo tompo-tazafady. Iza ny anaranao dia tenenao anatin'ny fitino ao anatin'ny fehezanteny foy inona nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao? Iaingo ny anarako voninahitra ao an Jesosy fa tao aorianan'ny confinement reny tena simba tanteraka ny asanay, tena tsy nandeha intsony manao ara-malagasy izay dia tao anatin'izay nefany ohatran'ny hoe varindrina tany an-trano izay dia tsy tonga teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy fa vao nanomboka nanapa-kevitra izay hoe ho avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia nandeha foana nitohy foana dia nanomboka ny sokafan'i Jesosy tsikelikely ny lalana tao anatin'ilay asa dia ilay ankizy rehetrarehetra le ankizy niasa tao aminay ilay mpamila fila sy ilay mpanimba asa reny tena najanony Jesosy dia nisoloany Jesosy ankizy vaovao dia izao ny asanay tena hoe mandeha tsara mipikomonde tena hoe dia efa fanompona efa miorina tsara an Jesosy dia voninahitra an Jesosy. Voninahitra ho an Jesosy andao tsika tiaka mafy ho an Jesosy mandosy tompo. Ny anaranao dia nataon Jesosy. Fanilo ny anarako dia voninahitra ho an Jesosy irery ihany fa izy mpamonjy mora azo indrindra sady batery fiarovana ho antsika. Andray andro teo Tamena dia mifanena amina adala dia ny olona rehetra izany efa niteny daholo hoe mamono olona iny dia ny tao aorianako rehetra efa nipita daholo dia 2 mètre teo alohako ilay adala dia niantso an Jesosy hoe Jesosy eo arovy aho efa saika amono anahy izy dia nipita nakany amin'ilay olona niteny indray hoe pita izy dia voninahitra ho an Jesosy fa narovany tamin'izay andro izay. Alleluia. Eo am-pitsangana andao tiaka mafy ho an Jesosy tsika andao avenany amin'i Jesosy ny dera sy ny Lazara ny voninahitra teneny Jesosy
fa ianao ny tompoko ianao ny mpamonjy ianao ny mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana ary misaotra Jesosy fa saro-piarony amin'ny fiombonako aminao ianao asandrato zany vavaka izany. Jesosy Kristy avy Nazareto ndreto izay midera sy misaotra anao, mankasitraka anao. Misaotra Jesosy fa rehefa miantso anao izay dia mamaly ianao, mpamonjy mora azo tokoa amin'ny andro fahoriana ianao. Misaotra ny amin'ny fiarovanao ny fiainanay, ny fiainam-piankonanay. Misaotra fa saro-piaro tokoa ianao ny amin'ny fiombonanay. Tsy mampaninona Jesosy izay mitranga fa tianao izay iombona aminao foana foana. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao izay tsy miova mihitsy omaly sy anio ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Andao tsika no fofantanantsika ny amin'ny lanitra isotra an'Andriamanitra androany maraina. Velona trapa-mijentsika mbola anisan'ny nasain'Andriamanitra iombona latabatra aminy. Sokafo ny fonao dia omeo voninahitra mpanjakanao ry zona zanakavavy. Mitafy voninahitra izy sady mendrika eo amin'ny fiderahana, eo amin'ny seza fiandrianany, amin'ny fiakofana anolorantsika ny satro-boninahitra eny tapon-dohantsika eo atongo ny mpanjaka sy tompony tompo. Le mendrika tamin'ny fiarovany atsika, tamin'ny famindram-pono atsika, tamin'ny fitondrany atsika. Izy la izy eritreritreika ho mandrakizay. Aoko izay manam-pofinaina rehetra anao hoe hosana amin'ny avo indrindra ho an'ny zanaky Davida lay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, Jesosy avy any Nazareta. Ndao tsika ity hatanina mafy be ho anazy. Halleluia. Misaotra Jesosy fa nomenao tompontsondray zay androany ho eto amin'ity toerany ity andre ny teninao. Misaotra ihany koa ny amin'ny zavatra petraka ao am-pony tsirairay avy. Mbola mangetahita mandrakariva raha mbola misy ny atao hoe maraina, iombona fo, fanahy, tena, hery aminao le Andriamanitra marina sady masina. Mitenena aminay androany maraina. Vony izay tompony aino anao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ty hafa tanana mafy amin'ny tompo mahazo toerana tompo. Fandraisana ny fanasan'ny tompo androany. Inoko hoe tsika menakavy dia efa nanomana fatratra amin'ny fotsika ho amin'izany fotoana sarobidy zany iraisantsika tena amin'i Jesosy sy iombonantsika amin'ny rahan'i Jesosy. Omaly andresaka mikasika momba ny Israely, Jakoba sy ny fitolomany tamin'Andriamanitra. Rezomeko kely izy dia hiditra amin'ny fanambarana androany. Rehefa noentin'i Jakoba tao anatin'ny Israely tsy iza fa le teny fikasan'Andriamanitra, le fahamarinana sy anjara voatendry ho an'i Jakoba. Fa zao nandritry ny fotoana maharitra, Jakoba mivelona tao fa Israely nangina tao anatiny. Misy fotoana Israely efa tao amin'ny Jakoba foana, fa nila niona tamin'Andriamanitra izy mba hahafahan'i Israely mivoaka amin'izay ahatonga an'i Jakoba ho faty amin'izay. Tahotra, tebiteby, fitsoahana problème, fiantraikan'ny fiainana feno fampahorinana teo amin'ny fiainan'i Jakoba satria fitoana izy raha eliny tiany le anina rosiny Labana, 7 taona nandevozina tao tokantranon'i Jakoba, tao tokantranon'i Labana Jakoba. Nitsoaka foana ny androm-piainany ray manontolo. Israely anefa efa tao aminy foana. Fa ndray andro ny fo Israely. Teo izy Israely tsy fotoana tsony zao tena atoriko ato amin'ny Jakoba, fa fotoana zao isehoko amin'izay. Dia zao niara-niasa tamin'Andriamanitra Israely. Teo izy Israely tamin'Andriamanitra hoe allo Jakoba ho faty mba hahafahan'i Israely mivoaka. Rehefa maty Jakoba ka niteny Andriamanitra hoe Israely izy, satria navoaka n'Andriamanitra tao amin'ny Jakoba Israely, dia nanomboka niova ny tantaram-piainan'i Jakoba satria tanteraka teo amin'ny antom-pisiny izy. Misy fotoantsika ny mampaharitra ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsy tena mivoaka amin'ilay antom-pisiny ilan'Andriamanitra antsika, terentsika Israely ary hiasa amin'ny Jakoba.
jakoba tsisa fa le toetranao le fahazaranao le zavatra tsy akasitran'andriamanitra mbola iainanao sy mampahazo aina an'andriamanitra ahafahan'lay israely ao anatinao tena ho tanteraka sy ho tafavoaka eo amin'le antom-piasiana ilany tompo atsika iny noho izany a mino fa ao anatin'ity communion androanyity na anatin'ity fiombonatsika sy firaisantsika latabatra amin'ny tompo androanyity a ho faty jakoba fa iseho amin'izay israely raha ianao roa le israelin'andriamanitra androany tonga eto androany maraina iaino zao teny izao indray sy zao afatra zao anatin'ny fiombonana ny tia hafa mafy beo an'andriamanitra hitafio jesosy kristy zay no afatra androany hitafio jesosy kristy ary aza miany nofo ahatanteraka ny filany androany a tezara amintsika tantara kely mikasika mombana iadama sy eva aloha anomboako azy hoe ahoana ny fomba nahatonga ny satana namitaka ny adama sy eva ka natonga azy ho tafasaraka tamin'andriamanitra fantatsika hoe ninana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy fa androany a somary hijery kokoa amin'ny lafy ny ara-panahy mba ahatanteraka amin'ity marain'ity a ny fahafahantsika misokatra ao anaty fiombonana marina amin'andriamanitra rehefa niodina tamin'andriamanitra iadama sy eva dia natsapa tena hoe nitanjaka izy ao amin'ny genesis toko 7 ny 5 dia milaza an'izany no baiboly natsapa-tsena izy hoe mitanjaka nefa teo aloha izy a tsy natsapa tena hoe nitanjaka na dia nitanjaka sy nianjanja teo mason'andriamanitra azy ny fiainan'iray manontolo tao edena mba fantatra reo ve vao nanomboka nandika ny tenin'andriamanitra ry zareo dia nitady lalana ho azy anampenana ny enatra sy fahafambaraka izay nanokafa ny satana ny masony vokatry ny fandikan'ny sitrapon'andriamanitra na alala fa nitanjaka izy ahoana miseho an'ilay izy lasa ry zareo nitady ravina anampenana ny tenan'izay nianjanja izy mivady ny lasa mifankahita jereo tsara ny genesis toko 7 ny 5 ozy izy ny ten'andriamanitra hoe fahafantatr'andriamanitra fa amin'izay andro inanareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka n'andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy fitaka io zany nataony devoly dia rehefa avy eo raha vao ninana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ry zareo ny 7 izay dia nahiratra ny masona izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaitra ravina viavy izy ka nataony sikina ho azy ravina viavy no nalaindry zareo nataony sikina ho azy hitanareo ny zavatra mitranga ny anjara voatendry ny ravina sy ny hazo ao edena dia ataondry zareo sakafo fa tsy hafenany andriamanitra nitsodrano ny hazo a ho hanina ny voany fa tsy hiafenandry zareo no antom-pisian'ilay hazo hitanareo rehefa manoty ianao dia mandiso anjara voatendry eo amin'izay tontolo manodidina anao raha toka tokony hanina ho azy ny hazo dia lasa ny efenany nampiasainy tamin'ny zavatra tsy tokony ampiasany azy isika dia mila mahalala nyity fahamarinany ity rehefa mialo amin'andriamanitra isika dia manjary lasa manokatra ny masontsika izany ahita zavatra hafa izay tsy tian'andriamanitra ho hitantsika akory ary manova ny fiainantsika tsy hiainana ilay fiainana tian'andriamanitra hiainantsika fa fiainana tiany devoly hampahorianantsika lasa tafiditra natiorany enatra sy fahafambaraka rehefa nihinana izay tsy tokony hohaniny adama sy eva zavatra anankiray namoroan'andriamanitra antsika hatramin'ny voalohany dia zao mila mianjaanja eo mason'andriamanitra tsika fa tsy miafina aminy momba antsika ray manontolo akoatra n'andriamanitra ny tokony hahita ny fitanjahanao dia ny vadinao satria iny ilay tandindony kristy lohan'ny fiangonana hita maso amin'ny fiainanao la lohan'ny vavy tahaka ny kristy lohan'ny fiangonana andriamanitra rehefa tao edena tsy nametraka andriamanitra fifaninanana fitafiana na tamin'ny biby na tamin'ny olona fa rehefa nanota ny olona dia lasa andriamanitra namony biby dia lasa hoditra biby no nataon'andriamanitra
fanarona-kenatra ho an'ny olona vokatry le fiovan'ny fahatsapana tao anatin'ny olona tamin'ny faneken'ny olona ihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Vao misokatra amin'ny masony dia mahavariana fa vokatry ny fahotana zavatra ivelany no hitan'ny olona voalohany. Zavatra ivelany hitan'ny olona voalohany. Nefa i Adama, averiko, i Adama tamin'ny fotoana namoronana Eva ka miprezenten'Andriamanitra teo amin'ny Adama Eva, dia zao zavatra tao anatiny no hitany Adama voalohany. Rehefa tsy nanota ny olona dia ampahitan'Andriamanitra ny ao anatiny, ny fahatsarana ao anaty, fa tsy jamba ny zavatra ity ivelany. Ho azavaiko ilay izy. Raha jerentsika ny Genesis 2:7-20, vao vity Adama, vao vity Eva, dia noentin'Andriamanitra sy ny tantanany eo amin'ny Adama, dia inona ny hitany Adama voalohany? Taolana avy amin'ny taolako, ny any anatiny no hitany voalohany. Izay vao nofo avy amin'ny nofoko. Ity no atao hoe vehivavy. Fa vao nihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva, dia mifampijery izy mivady aty ivelany, dia nahatsapa fa nitanjaka izy. Inona ny tanjon'ny Satana? Ny tanjon'ny Satana dia apiditra zavatra programa hafa avy ny ivelany, andravana le fahatsarana ao anatinao. Ao anatinao misy fiainana, fa le fahatsarana ao anatinao tsy afaky niseho ao anaty fanekena iaina sy anohy ao anaty fahotana. Teteny amintsika ary havana androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy, fa Jesosy tena tianao, ary amin'ny mahafitiavana an'i Jesosy dia tia novaina le lafim-piainana mahazatra anao eto ambonin'ny tany mitoetra eo amin'ny nofo ety ivelany iny, ho tonga fiainana feno voninahitra amin'ny alalan'ny fanekenao amoaka le votsara ao anatinao. Zay mahatonga ny fitoriana manova sy mamerina ny ao anatinao, ahatsapa amin'ny fisian'le vokatry ny fanahy avoaka avy amin'ny rakitra tsara ao anatin'ny olona, ny amoahan'ny olona tsara fanahy, zavatra tsara. Halleloja! Tsy avy ny ivelany miditra le izy fa avy ao anaty avoaka le somary eteka ao an'Andriamanitra. Efa nazavaiko tamintsika fa ny anjara voatendrin'ny atody tsy omelette fa akoho kely. Fa raha vao avy any ivelany vakina ny atody dia omelette ny efa rano. Fa raha avy ao anatiny mamaky ny akorany, fiainana no mivoaka. Noho izany ny fahatsaram-panahy ao anatsika, ny vokatra tsara tian'Andriamanitra iainantsika, miboiboka sy avoakantsika avy ao anatiny fotsika ao, hanehoana fahazanantsika. Ary izay no tiany devolo hotsoina. Tiany devolo hotsoina dia zao, le vision napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny Adama mahita ny fahatsarany fijoroany Eva amin'ilay taolana avy amin'ny taolako, taolana mampijoro, taolana ireketan'ny nofo. Izany hoe ilay toe-panaraka an'Andriamanitra ny lara-pahamehana mihoatra lavitra noho izay fahatsarana rehetra ety ivelany, tiany Adama hitarafana any Eva. Ka izay no mahavoa matetika. Ny mahavoa dia zao, Satana dia miezaka foana Satana animba ny fomba fijeritsika, tsy hifantoka amin'ilay fahatsarana ao anaty, fa hiazakazaka amin'ny firentinretiny zavatra ety ivelany izay tsy mahasoa ny fiainam-panahintsika. Io ny planiny Satana ary io ny programa ny andravana amin'ny fiainan'ny olona. Raha ohatra nataon'Andriamanitra ho tahaka azy ny olona voalohany tao edena, dia very lendrik'Andriamanitra rehefa niodina ny olona. So fa tonga Jesosy, ary izy natao hitarafatsika ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra indray tamin'ny endriky ny fitiavana sy ny famerenana ao anatsika ny tena fiainana, ahatonga antsika ho fiangonana sy fiketronana amin'ny fotoana ampakarany atsika. Tamin'ny Adama sy Eva avy nihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy voalohany, dia voalaza fa nahiratra ny masony. Dia inona ny zavatra hitany voalohany? Ny teo ivelany. Genesis 3:7, mitanjaka sika tonga dia lety ivelany. Kanefa tamin'ny Adama nahiratra voalohany rehefa avy namboatra Eva Andriamanitra, ny zavatra hitany Adama voalohany, averiky indray, dia ny tao anatiny, taolana avy amin'ny taolako ity. Rehefa niova ry zareo, ka nihinana ny tsy tokony hohanina, dia zavatra ity ivelany ihany no hitany.
ary io ny asan'ny devoly tsy mampiorona ny ao anatisika fa avy ty ivelany mandrava sy manapotika ny ao anatisika atonga atsika anna fahatsapana ao anaty fa tafasaraka amin'andriamanitra isika ny ao anaty marary tsy hitany fampianariny ianao a olo le ty ivelany mandrakariva ary io le fomba fiasan'ny devoly tsy mety sika raha miaina amin'ny fiainana tsara ivelany fa aveo avy ao anaty aloha karakaraina fa manjary manimbanao ara-panahy ny fombafomba sy fahatsarana rehetra ety ivelany zay mahatonga n'ilay fitenenany hoe piatsara ohatrany hoe miezaky ny ho tsara ety ivelany piatsara ivelatsy raha va miezaky tsika ny tsara ivelany dia tsy akasisan'andriamanitra ny fiainantsika efa ohatra ny fariseo sadoseo inona lazainy jesosy mba fariseo sadoseo piatsara velatsinareo izy izy a tsara ivelany ohatry ny fahasambao nefa mitahiry tolapaty ka tsy mety sika miaina amin'ny fiainana tsara ivelany aveo avy ao anaty mihitsiny manaiky ho karakarainy teny fa manjary manimba amin'ny fiainam-panatsika ny miaina amin'ny fombafomba rehetra ety ivelany niezaky ny anatsarana ny zavatra hita maso ety ivelany tsy mety ny fiainantsika madio sala amin'ny fasana rehefa noandro zareo le azo dia namono ny tao anatiny ary nanovany tety ivelany sy ny tontolo rehetra momba ny fiainany zany no antony mahatonga azy mivady nisokatra ho amin'ny fijery hafa saina hafa andriamanitra isakariva nefa tonga eo aminy mamangy azy inona ataon'andriamanitra ary zay vo azoko hoe fa maninona andriamanitra ny tonga mamangy andry zareo isakariva mba hitarafa ny damaseva lay endrik'andriamanitra ao aminy rehefa mijery an'andriamanitra izy rehefa mibanjina an'andriamanitra matetika foana ianao dia manjary tarafy ny fahatsaran'andriamanitra ohatra ny endriky moiza koa dia lasa feno famirapiratana zany hoe ny fitehirizana n'le ty ivelany tsy horaraka dia tonga andriamanitra isakariva mijery andry zareo sy mamangy andry zareo saino isakariva andriamanitra mamangy azy adama zany mahita an'andriamanitra eo vonany isan'andro zay maneo azy sy ny tena endriny a amin'ny fomba hitarafany an'andriamanitra vonanoty adama dia nanjary tsy nahazaka ny endrik'andriamanitra satria niova endrika izy tonga andriamanitra olay mpanarina amin'izay tonga andriamanitra olay mpamerina amin'ny loniny amin'izay tonga andriamanitra lasa nijoro naka ny endriky ny olona teo amin'ny ota mba hahafahany mamerina eo amin'ny olona lay endrik'andriamanitra ara-panandray io le toetra n'andriamanitra avy ao anaty amaritana ny fahatsaran'andriamanitra ho fiainan'ny olona vokatry ny faneken'ny olona andray an' jesosy andray ny tenin'andriamanitra hanova azy mba hahafahany mamoaka lay endrik'andriamanitra ao aminy eo am-piarabelona aminy natora-pahafatesana dia lasa nateraka indray teo amin'ny fahafatesany adama rehefa tafasaraka tamin'andriamanitra ary natora-pahafatesana nateraka indray teo amin'ny adama iny no nyraisin'i jesosy nahatonga n jesosy nateraka indray teo amin'ny ota nataota izy nateraka indray izy nandova fahafatesana hitanareo io toetra io toetra ratsy io dia taditio mahatonga ny olona satana zany a mamindra ny toetrany amin'ny olona zareo ny jaona voalohany toko voalohany andininy fahasivy ozy izy ny tenin'andriamanitra raha miaiky ny fahotantsika sika dia mahatoky somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra fantatr'andriamanitra ianao hoe manana natora tsy fahamarinana eo amin'ny nofo fosy izy jesosy tamin'ny fahatongavan'i jesosy rehefa ao anatinao ny fanamasina dia lasa manam-pahatsapana ianao miaikeloka miaiky ny fahadisoanao dia ozy izy ny tenin'andriamanitra raha miaiky ny fahotantsika sika dia mahatoky somarina izy ny fahatokian'andriamanitra sy ny fahamarinany dia mijoro ao amin'ny fiainan'ny olona miaiky ny fahotany dia inona nataon'andriamanitra voalohany manadio izy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra fa zao ny zavatra nitranga vo niodiny adamaseva dia tsy nahay niaiky eloka satria nifondrany natiorany devoly tsy mahay manaiky hoe diso fa ny zavatra mitranga dia zao manamaritena manilika fahadisoana amin'ny hafa foana zay ngeresy toko fahatelo andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo hitantsika eo rehefa nanontany andriamanitra zany zavatra tonga dia miariary zany ary raha tsy mitandritsika na zanak'andriamanitra azy dia tratra ao avokoa dia ora lehilahy
vehivavy zay nomenao namako izy nanomeany voankazo ka dia nihinana dia ozy Andriamanitra niala zany damba dia nakany amin'ny vehivavy ny Andriamanitra inona no nataonao zao dia ozy vehivavy menarana zay namitaka ka dia nihinana tanareo zany tsy tompony eloko ao anatin'le izy fa le vehivavy dia tonga indray le vehivavy zaho tsy naninona fa le menarana nefa ny jaona voalohany milaza fa raha miaikiny fahotantsika sika dia mahatoky somarina izy dia mamela ny elontsika Andriamanitra sady manafaka antsika ho afaka amin'izay tsy fahamarinan'izay dia ozy izy Andriamanitra very ny olombelona ny fondrana natiora mafo ny olona inona ny problema ny devoly dia mamitaka ny olona mba ametraka fampitahana foana hitanao le fampitahana ohatrany hoe ianao mampitaha ny fiainanao amin'ny hafa zay zany le natiora nota atao amin'ny satana findrany eo amin'ny olona inona nataony amin'ny Genesis 3:7 zao nataony amin'ny Genesis 3:7 raha ihinanareo nareo dia ho tahaka an'Andriamanitra azonareo manahaka fanafana izy dia ho tahaka an'Andriamanitra amin'ilay fomba fijeriny dia zao diso tao an-danitra izy rehefa nanota satria te hitovy amin'Andriamanitra dia lasa tiano ampidirina ao anatin'ny olona vis-à-vis ny fifandraisany amin'Andriamanitra koa le etaeta te hanahaka an'Andriamanitra le te hanahaka an'Andriamanitra mety tsy hanahaka amin'ny toetra fa le te hanahaka an'Andriamanitra amin'ny fahefana te hanahaka an'Andriamanitra amin'ny voninahitra te hahaka ny toeran'Andriamanitra zay no maharatsy ny fampianarana tsy manovanao ao anaty hanahaka an'Andriamanitra fa mampirisika anao eo ivelany hitovy endrika aminy amin'ny fahefana majika lasa magicien ianao fa tsy mpanao tsy ampiasain'Andriamanitra amin'ny fahagagana raha ohatra ka tsy miova kory ny toe-ponao sy ny toetranao sy ny motivation anao nefa maniry no ampiasain'Andriamanitra ianao raha fampiasan'Andriamanitra tsy ny eloava amin'ny fiovampo dia mitondra sy mamily lalana amin'ny fanomponao amin'ny endrika ivelany zany fa tsy le fiorenana ao anaty sy fahatsapam-pamoronana hatramin'ny voalohany ny ainana sy namoronan'Andriamanitra ny olona teto an-tany fony adama mbola tsy lava veriny Jesosy te hanangana an'io ao anatinao io izy dia fantatrareo le problème zany ny olana amin'izao dia lasa mifaninana ny olona na amin'ny fomba fiakanjo tsy ho an'ny tena ntsony fotrany hoe te ho tsara kokoa noho ny eo akaikiny zany toetra indrindra hoe tsara viany akanjoko tsy ho azy le izy fa te hiseho aman'olona izy hoe manan-javatra tsara na mahafinaritra ny fomba fizorony ao anatin'le izy tsy ho anao le izy tsy plezira ho anao fa ho an'ny hafa le izy dia hitanareo reo endrika fifaninanana rehetra dia tsy avy amin'Andriamanitra le fifaninanana tsy avy amin'Andriamanitra satria io io ny toe-pon'ny satana te hifaninana amin'Andriamanitra izy tsy fahatsarany ivelany mitona ny afo mitonanao hiteraka fialonana ao anatinao raha ohatra ka misy ny tsaratsara kokoa noho ianao hitanareo mora ho an'ny satana mampiditra n'le programa mpanovananao miainga avy amin'ny zavatra tarafiny ety ivelany zay mahatonga n'le communion tsy zavatra eny ivelany fa zavatra ao anaty ho fahin'Andriamanitra amin'ny alala ny fiasan'ny fanamasina ile vokatry ny fanahy tsy maretyaka ao amin'ny tompo rehefa tonga Jesosy te zao no nataony nanaiky izy ateraky ny vehivavy virjiny tsy nahalalala tonga izy nanaiky ho atsangany Josefa mba hamarina amin'ny mahataranaki Davidasy ka teteny aminao fa ny fanangana nanaka dia legalina mihoatra noho ny nateraka satria rehefa nanaiky izy naka ny endriky ny olona natsangany Josefa dia tanteraka mazanak'olona azy fony izy teto an-tany tsy mba niteny foana izy teny ambavany hoe zanak'Andriamanitra izy fa ny hafa no niteny fa nga ianao zanak'Andriamanitra voalazanao fa matetika Jesosy rehefa niteny ary ny zanak'olona nanaiky Jesosy anetry tena hijoro ho zanak'olona fa naninona tonga izy hamonjy antsika raha fihinana nanomban'ny satana no avy ny olona ka nananany olona fahatsapana zay mety hoe fisitahany fiombonany tamin'Andriamanitra ka nahatserovany hoe nitanjaka izy amin'ny fihinana koa no amerenan'Andriamanitra ny olona ahafahan'ny olona misitraka ny fahatsapana ny fisiny ao anatin'ny olona mihoatra no fisiny zavatra rehetra eny ivelany tiany satana amin'ny liana lalana ny olona Jesosy Kristy dia tonga nofo izy
ary maiky no tonga mofo izy sy ho tonga ranom-boaloboka satria ny mahamaiky azy tsy ny hoeo aminao fotsiny fa indrindraindrindra ny hoaho anatinao. Halleloja. Zany fanampian'Andriamanitra zany dia novatsika ho amin'ny tanjona anankiray ahafahan'izao tontolo izao mahita taratra ny fisiny amin'ny alalanao. Inona ilay taratra isian'Andriamanitra amin'ny alalantsika? Miseho amin'ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra zany. Miseho amin'ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra zany. Sainao anie misy zavatra eto ambonin'ny tany tsy natao hiainanao tsony rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, ary tsy natao hiverenanao tsony satria efa novainy ianao. Raha ny zaza teraka no averina ao amboaka dia maty, satria tsy natao hiainao anaty rano izy vao mivoaka ny kibony reniny, fa tonga dia miaina amin'ny rivotra ohatrantsika. Taloha izy tao amboaka, tao anaty rano, rano ny ainany tao ohatry ny trondro, nefa magaga fa velona izy. Rehefa mivoaka avy ao anaty kibo izy, maty raha roboka anao anaty piscine dia tsindrinao ao ela. Nefa tao anaty rano tamin'ny voalohany. Hitanareo, ny tontolo nisy ianao teo aloha dia misy ny atao hoe tontolo ny elanao tsy natao hiverenana. Isika tsy natao hiaina ao anaty fahotana zany tsony. Aza mampifangaro ny fiainam-pahamasinana amin'ny fiainam-pahalotona. Aza mampifangaro ny fiainam-pahotana amin'ny fiainam-pahamarinana. Aza vela izy tontolo ampisaraka anao amin'Andriamanitra ka hanananao fahatsapana ao anatinao. Fa ilay fiainanao fony ianao mbola tsy nandray an'i Jesosy ihany mbola fiainanao androany. Mila tsika manapa-kevitra anatina fotoana anankiray, satria tadidio arakaraka ny andro sy ny fotoana, Satana tsy hamelanao angina amin'izao zany. Anao izay fomba foana izy amiliana lalina amin'ny fijinoa sy ny fanomponao, tsy ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mila miovitsika, mila mijorontsika, mila mifanaikintsika amin'Andriamanitra, andeha sy hiaina mifanaraka amin'ny antom-pisiana vaovao, mahamendriky ny mahazanaka Andriamanitra antsika. Tsy tokony tsika hiaina tsony amin'ilay prinsipa taloha. Ianao efa nateraka indray mbola te hiverina ny anaty kibo indray. Ary misy heviny lazain'i Nikodemosy, marina lazain'i Nikodemosy, ataoko ao andray ozy izy niverina ny kibony eny ho ateraka indray. Teo izy Jesosy, ilaina ilay tsy fahaizan'i Nikodemosy mba ahafahantsika mahalala tsara mihitsy le tena hoe iza le nateraka indray. Ny nateraka indray tsy hoe akory nandalo tao anaty rano vita batisa fotsiny, fa rehefa avy natao batisa izy dia miverina amin'ny fanoany mbola mety ratsy lavitra noho ny teo aloha indray, nefa efa napahalalana fa manana fiainam-baovao ao aminy. Ilay tena nateraka indray dia olona manana fahatsapana amin'ny alalan'ny fisian'ny fanamasina ao aminy, mibitsika ny zavatra tsy tian'Andriamanitra tsy tokony ho ataony, ary misy bitsika mamporisika ianao andeha sy hiaina arak'izay tokony ho atao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Olona velomo fanamasina tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Tsy velona ao amin'ny nofo isika. Tsy velona ao amin'ny nofo isika. Olona mametraka ny lanjan'ny ara-panahy ho ambony lavitra no ity hita maso ity. Olo faly emem-panahy, olo ny fitiavana. Halleloja. Olo ny fandeferana, olo ny zany tokony ho fiainantsika vaovao ao amin'i Jesosy. Mahazo ainy Jesosy rehefa mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra ataontsika. Hiaina amin'ny fiainam-pahamasinana, mijoro amin'ny fahamarinana, feno fahatahorana an'Andriamanitra. Dia hitanareo, izay mihitsy moa vao nijoroako vavolombelona tao anaty fiara androany hoe isaky ny misaina hoe misy lalam-pamiliana tiany devoly atao izay. Lalam-pamiliana tiany devoly atao, fakam-panahy, fiainana tsy mendrika, dia miverina ao an-tsaiko foana le hoe verimaina daholo zany. Lezaka kely hatramin'ny fandehanako tongotra nandeha 200 kilometatra ny tony filazantsara, toy ny tsy hita raha tsy mitandrina hiazona an'izay fiainam-baovao izay, ary manaiky hijoro anatin'izay fiainam-baovao izay. Tadidio fa novain'i Jesosy ianao, nateraka indray hanana fiainam-baovao. Fa ambadika ilay fiainam-baovao, tiany Jesosy ianao hametraka azy ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka amin'ny fiainanao mba havoatahiry izay fiainam-baovao izay miaraka aminy. Izany ny antony sekoly sy ny vavaka, ny fanoloran-tena sy ny fanompona, mba tonga antsika tsy ho raraka fa hampatsiary foana fa ny firaisantsika amin'Andriamanitra
dia tsy eto an-tany ihany fa mandrakizay. Zay mahatonga Paoly ny teny Kristy ny antony havelomako. Tsy manan-javatra hafa ankoatran'i Kristy izy no antony havelomako. Ary raha fahafatesana ka hiala eto an-tany tombono anazany satria iraisako aminy ifindrako toerana fotsiny ho ao aminy mandrakizay. Ianao ne nadinana tsy tiany ho avy ny andro tsy maintsy hiala eto an-tany ianao. Ary fotoana ilanao eto ambony tany dia misy ifandraisany amin'ny zavatra nataonao teto. Ny safidy iainanao amin'ny mandrakizay. Lapsy taona eto an-tany tsy mety 70 taona na 20 taona. Dia za teteny aminao. Inona ny zavatra ivelany nanjonony satananao ara-pihetsepo ka mihazonanao eo amina toerana anankiray ahatonga anao ana fahatsapana any anaty fa mbola te hiaina eo amin'ilay nofo ianao ary io nofo no tianao andikana ny sitrapon'Andriamanitra tsy hijoronao amin'ny programan'Andriamanitra fa hizirizirinao eo amin'ilay toeram-pahadisoana misy ianao androany. Manenena amin'izany. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Avelao izy mpahazo aina amin'izay. Hitany ianao isan'andro tadidinareo hoe rehefa novan'ny Saoly izy ho tonga Paoly na darabony aloha Saul Saul lavo aloha voanakariny amin'izay. Ary rehefa novainy rehefa avy eo olom-baovao satria maso vaovao ny netiny. Andriamanitra zany ao anaty fiombonana manova vision. Le teo aloha matoa nataony jamba ahiratra fa miendriny hafa amin'izay. Zay mahatonga Jesosy ny teny na mevavasaina izy isika mihitsy novainy ho tonga vaovao fomba fijery, fomba fisainana, fomba fiteny, fomba fiatrehana, fiainana. Ary rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao tsy ilay karazan'olona mitovy amin'ny jentilisa ireny intsony na fomba fisainana na fomba fijery na fomba fiainana fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara. Honena mpanota ianao fa tsy maka ala mpanota. Satria na ianao koa aza ny fomba nanalan'Andriamanitra ianao tao amin'ny fahotana tsy mora. Ianao ny tao voalohany vao nateraka indray tsy tonga dia olona parfait. Fa mbola nitolon'Andriamanitra nanova an'ilay ainy mifanaraka amin'ilay fiainana ara-panahy vaovao. Dia izay ilay fiovana tao anaty izay ny novain'Andriamanitra mandrapatonga anao amin'ilay fahatanterahana. Ny tanjona farany ao koa tanteraka ianareo tahaka amin'ny fahatanterahana ianareo izay any an-danitra tsy maharety akao an'Andriamanitra. Raha mbola misy tontolo manohatra ao anaty aza velosakany izany tsy androsoanao satria tsika natsoina hiaina fiaina am-baovao. Le olom-baovao no hiatrika an'i Jesosy rehefa neny ny trompetra fa tsy fakahita amin'i Jesosy le olona taloha. Tsika nena te hieritreritra hoe pastera za efa olom-baovao efa manana an'i Jesosy ato anatiko aza rebirebena amin'izany ny saiko. Tsy mandrebireby anao fa manaitra anao fotsiny, manaitra amin'ny fomba tsotra fotsiny. Aza miverina amin'ny fanao taloha intsony. Raha misy olona nareo dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra harindro tonga efa olom-baovao ve ianao? Efa niova fo ve tsika rehetra? Eto Jesosy androany maraina tsy tonga izy hanelika anao fa tiako fantatrao fa maharary azy ny fanakalozanao azy olona, fanakalozanao azy amin'ny ota, amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony izay efa nanadiovany ianao. Tiany ianao hitovy endrika aminy amin'ny fitiavana, amin'ny fahononam-po, amin'ny lafim-piainanao iray manontolo. Mijoro eto Jesosy androany. Tianao izy. Le fitafiana ravina no ny soloina hoditra biby nalatsaky ny ray ny rahan'ilay biby nanjary nitady vahaolan'Andriamanitra anakonan-kenatra ny olona. Dia tsy izy ho fatandindon'i Jesosy avy amin'ny ray ho faty teo amin'ny hazo fijaliana tatsaka ny rahany mba hahafahantsika mitafy azy. Toy izy ny bokin'ny Romanina hitafio Jesosy Kristy ary aza mianofo hatanteraka ny filana. Raha mbola eo amin'ny nofo nitoeranao mandrakandroany dia teny aminao efa akaiky loatra ilay fotoam-piverenana nenon'ny trompetra. So tapitra amin'ny fotoana fa raha mbola mba omeny fofinaina sy tombonandro manapa-hevitra. Esory eo anatin'io fihetsepo io ny lalana diso ampifamatotra anao amina zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Manapa-hevitra hijoro ao amin'ny sitrapony tanteraka. Mamaky an'Andriamanitra tsy ianao anao ny asany, tsy zahavita asa be dia be
fa isika ny azo antoka ny amintsika ahatonga tsika andova fiainana be deaibe ao aminy tiany ianao hoambina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra tahaka izay nambina ny fiainam-panahinao ihany koa miandry ianao Jesosy miandry ianao mitoerana anankiray izy matombola velona tra-pamonjeny ianao na misy ota azy mbola misy zavatra mangeja anao taloha dia zao ny antony io fiainanao mba havorinao io fitiavany ary misy mivavaka ao anao androany koa miotombo ny Andriamanitra ilay tompon'ny fotoana aza lanina amin'ny zavatra tsy mahasoa ny fotoana fo iainanao eto an-tany ary aroto amin'ny fanaova-tsoa ny fahavelomanao eto an-tany ameraty zao fiainan'izao misy olona tokony hisarahanao fa tsy tokony mety aminao tsony dia misaraha aminy sady tsy misy hoe olema misaraha ianao nao safitopolo izy tiako ianao Jesosy raha zao mandratra anao dia manaika ny anovany toe-poko andray fanapa-kevitra entitra hijoro amin'ny sitraponao tonga dia mametraka ianao fialana amin'ny fahotana mijoro ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra misy hitanareo zavatra rehefa tsy fahamarinana dia mitonanao hiaina ao anaty akiafina miafinafina tsy mazava-tsony ilay fiainana dia zay no mahatonga ny herin'ny aizina miafina ao amin'ny mangingina tsisy mahita noho izany esory daholo izay zavatra miafina rehetrarehetra tsy tena mahapiora ny fanomponao fotoana zao any esorana ny mavesatra rehetra iombonana amin'Andriamanitra raha resy lahatra moa nareo dia andao ity an-tanina mafy eo amin'ny tompo hoe tsy avelantsika ho verimaina ny firaisantsika amin'Andriamanitra fotoam-pananganana amin'ny fiainam-panahinao zao mampifaly antsika tsy hoe koa rehefa tahiny ianao ampininy ianao mivany olana mbola zavatra ity ivelany daholo zany azon'Andriamanitra atao zany firy amintsika zao no nahita fa nanao asa famoronana Andriamanitra tsangano hoe ny tananareo efa nanao asa famoronana izy manao fahagagana izy hitantsika zany zavatra ivelany zany afaka piasa Andriamanitra afaka piasanao izy rehefa teanao ny asany amin'izany fandroany maraina ataovy azo antoka ny fiombonanao aminy tsy tika ianao hiala n'ity vivoriany ity dia ohatra ny hidiranao teo ihany ny toe-ponao ty communion androany ity dia communion spéciale ao anatina fiombonana abety ny firaisanao sy ny fiombonanao amin'Andriamanitra raha mety ianao ndao tsika hibebaka amin'Andriamanitra teny hibebaka marina ndao tsika teny hiteny amin'Andriamanitra hoe tompo tsy anganongano ny fanompoko anao fanokatra ny foko androany manaiky hafa natohinana zavatra rehetra misy eto an-tany tsy asaraka aminao zany Andriamanitra tsy hoentiny ty foko ty itsony amin'izay zavatra mety mahafinaritra fa mampalahelo anao ninonina fampianarana rehetra reny ny sofoko manome vana iainao anaty fahalotoana dia tsy avy aminao zany mamondrafo amiko Andriamanitra tonga eto a raisiko ny ranao sarobidy hanadio ao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra vonona ny ana fiainam-piovana sy hijoro amin'ny sitraponao tanteraka raiso a Jesosy androany toa ilay zanaka tala miverina tamin'ndrainy fantatro fa tsy tonga ianao an-datsa tsy tonga ianao anameloka fa tonga ianao anangana ampandroso ao an-trano ampijoro ao amin'ny sitraponao sy ny fahafenonao indray sokafo nyvavanao dia tenenao Andriamanitra inona ny tontolo rehetra mbola mety tsy mahatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao tenenao Andriamanitra sokafo nyvavanao milanao androany ao anatin'ity fandraisana androany ity ho fandraisana tena iombonako tanteraka aminao mba azo aina ny nofotrao azo aina ny rahanao zay sotroko tena ho tanteraka famelan-kelo ka Jesosy mba ho fibebahana marina firaisana marina aminao ny fotoana androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta sotra tompo fatianay ianao halleluja misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany anenikatsika izy manala
ireo enta mavesatra ireo amboa rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka tsika mitoerana misy atsika itsangantsika tsika mihaja sy voninahitra azy halleloia ho azy ny azy ho azy ny voninahitra ho azy ny azy sy voninahitra mendrikilay nandreso antsika nalevina nitsangana minkery ny fasana tsy natazona azy ny fiderana deu azy mandrakizay ilay nandres tompony fanalay misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka manomana antsika ho amin'ny fampiakarana Jesosy halleluia miasa saina izy mba afahany récupérer antsika ho amin'ny voninahitra indray halleluia oka hiomana ny fontsika ho tanteraka amin'izany programme zany ho voninahitra ny anarana Tazisik niranumas ufafani wawachanunda tapi chanyati siwelai ipamuntisikya izimandal ireweta mavesatra irewambwa rehetreo atongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany eloty fahamarinany ty mialohan'ny hinanantsika ny nofo Jesosy isotrotsika ny rany androany maraina rehefa nitsoka fahafatesany Jakoba tsoka fahafatesany izy natahotra ny sabatra izao izy dia lasa izy nitokana teo amin'ny toerana anankiray zavatra nahavariana dia zao hozy izy Jakoba eto ny tendrombohatra farany mety efa rana ny tantarako
satria tsy hamela mahazo mihitsy Esau fa tsy maintsy ho vita treto ny amiko ray manontolo. Tao anatin'izay fotoana izay no niona tamin'Andriamanitra ohatranao androany marainy Jakoba. Dia hozy izy Andriamanitra tsy mahita Jakoba mifampitolo lamiko fa Israely no mifampitolo lamiko anandresy. Androany ao anatin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra anio fotoana andevenana ny Jakoba fa hitsangana ny Israely. Dia ino ty famarinany ty eo amin'le dingana faratapony tiany Satana maranana amin'ny fiainanao, eo le fanomboana vaovao iarahanao amin'Andriamanitra. Dia mahafantatra anao le zavatra nisy raha tokony ho sabatra no nitsenan'i Jakoba, oroka sy fina no azony tamin'ny Esau. Eto le mpanova tsy miova, eto le mandiso ny kajonao ao anaty tahotra hoe toy ny fandringanana ny zava-misy, fa nio izy iombona aminao. Ary amin'ny alalan'ny fiombonany androany maraina hovainy ny daonina rehetra. Zavatra hitranga androany raha tokony ho raraka ianao dia ho asandratra, raha tokony ho ringana ianao dia mbola ho velomina indray, raha tokony hifarana ny momba anao anomboka vaovao miaraka aminao indray izy. Ary ninona fedina voaforona avy amin'ny Esau amelezana anao, tsy ho ambiny izany ry Israely mandehana amin'ny anaran'i Jesosy. Fahorinan'ity fandraisany ity iovany taonina. Mety hiteny ny aretina hoe vita treo ny aminao, fa hozy Andriamanitra androany ho avadiko fahasalamana ny aretana. Isy famatsiana amin'ny fomba sy takatry ny saina ho ataon'Andriamanitra, anovan'Andriamanitra ny zavatra tsy mety rehetra ho tonga mety amin'izay. Ny antony efa maty Jakoba fa mijoro Israely. Ny antony efa maty Jakoba fa mijoro Israely. Halleluja! Israely n'Andriamanitra joro ao amin'ny sitrapo ma-Israely ianao amin'izay, satria Andriamanitra ny efa nanangana anao. Tsy maintsy novainy Jakoba, fa maninona ny Esau tsy sanamono Jakoba? Ny antony dia tsotra, Jakoba nitany fa Israely ny ara-panahiny. Voahozy Andriamanitra tamin'ny Jakoba hoe Israely ianao. Jakoba nitadiavin'ny Esau ho vonoana, fa Israely anaram-baovao. Rehefa olom-baovao ianao ka mitondra anaram-baovao dia tadidio zay lasa taloha échec-ny Jakoba reny tsy saina tsony reny, efa lasa ny zavatra taloha izy ny usurpe ny anaran'ny Esau, taloha izy le nitsoka ny alan'ny Esau, taloha izy ny ainan'le menasy nataony Esau fa ho faty ary tapahana ny lohany, lasa ny zavatra taloha. Verina izy avy niona tamin'Andriamanitra, tsy Jakoba tsony niona tamin'ny Esau fa Israel. Vovoaka Israel teo izy izy Esau tsy izy tsony teo izy le fanampandringana, ary tsy tsony Jakoba fanakaizy satria hovain'Andriamanitra hatramin'ny mason'ny fahavalo toy ny ranomasina nahitaka ny orika. Niova i Jakoba nombana fotsiny fa Israely notronina. Ny zavatra tsy azonao le izy. Androany anotrona anao Andriamanitra, ataovy azo antoka fotsiny le fijoroana androany fa Israely ianao. Miteny amiko Andriamanitra, ajanona mesazy tsy izy io. Misy olona eto manao mesazy tsy izy, mesazy hifandraisanao manolona tsy tokony hifandraisanao, hifampizaranao fihetsem-po be loatra, hiteraka anao any anaty fahotana io fa janony. Menao avy ianareo androany, nina zany reo endriky ny fakam-panaretra zay le hoe connexion mila tapahana amin'izay aloha. Aoka ho amin'le tokony atao ihany. Misy dikany Andriamanitra manoteny hoe mandosira ny inona ozy izy, satria ny mpijangajanga sy mpanompo sampy dia mitovy ihany. Mety mieritreritsika hoe za tsy manompo sampy, za tsy manompo andriamanin-kafa. Manompo andriamanin-kafa ianao satria misy zavatra andavanao an'Andriamanitra fa ekenao ambony no Andriamanitra, dia malahelo Andriamanitra amin'izany. Trop be zany zavatra teneninao zany pastera. Korintiana voalohany toko fahaenina reto andeny fasimbin'ny folo ka hatramin'ny andeny faharoapolo, tsy tompony teninareo tsony nareo efa nao fanekena tamin'ny fanahy masina. Aoko faty Jakoba fa aoka hijoro Israely. Averiko aoka hoa ho faty Jakoba fa hijoro Israely.
teny fikasana ho an'i Israely fa tsy ho an'i Jakoba. Raha tsy tonga Israely tsy avotro tsika satria Israely ny tompo teny fikasana tonga avy amin'ny Mesia fa tsy Jakoba. Andriamanitra Jakoba izy anova Jakoba ho tonga Israely. Rehefa tonga Israely Jakoba vao tanteraka ny teny fikasana satria amin'ny alalan'i Israely nipoiran'ny Mesia. Misy teny fikasana matory be dia be ao anatinao, mbola ho lasa lavitra mety noho izao ianao misy fikasana mitondrona mihitsy ilay izy. Tena mahafinaritra, tsy mety tanteraka ilay izy, tsy mbola mety tena tonga any amin'ilay tsy miabotirany amin'ilay tena ilan'Andriamanitra azy. Mihodinkodina ianao satria tianao remix. Israely efa ao anaty fa Jakoba koa tsy ariana. Androany ty fiombona latabatra mitombo ty atonga Israely velona fa Jakoba maty amin'izay. Andevona ny Jakoba tsika fa nanga ny Israely tsika. Vonona ve nareo? Vonona ve nareo? Andawary iray amin'Andriamanitra tanteraka tsika. Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eto izay iombona aminao. Tsy tahaka izay fanao nay matetika nefa satria ny teninao koa tonga ara-potoana foana. Ndeto ny zanakao rehetra tonga eto ankasitraka sy anome voninahitra anao. Ifandray nofo aminao, ifandray rà aminao, mba tonga anay feno anao ao anatinay satria tianay ianao. Jesosy eo mba iza moa izay no mivonjainao. Sotra fa ny ireo fahasoavana sy famindram-po dia ambony lavitra noho ny condamnation ny fanameloana ataon'ny lalàna. Fa isaka misy fampatsifana dia mampijoro anay foana amin'ny fahasoavana afanay miverina eo amin'ny position'ny olona tsy ho condamné mandrakizay na homeloka mandrakizay. Faty Jakoba sy ny tontolony androany fa hijoro Israely matahotra an'Andriamanitra. Ho Jesosy ty ny tenako izay amenareo fahatsapana sy vision hafa ao anatinareo. Tsy toerinareo amin'ny nofo intsony fa isokafa amin'ny visionnareo ara-panahy. Tahaka ilay mpianatra roa lahy tany amin'ny lalan'ny Amosy. Rehefa niarany sakafo saika namaky ny mofo ao Jesosy dia niratra ny masony ahalala sy ahita. Tsy nitovy amin'ny teny an-dalana nitondrako azy eny amin'izay lalana vaovao iarahako aminy. Misy lalana misokatra tsy hanampina amin'ny masonao eo anatrehan'ny ranomasina mena fa tonga ny ranomasina mena ahitanao dia hanome lalana anao. Misy lalana misokatra atonga anao tsy hanapahatsapana intsony ho sakana sy fanaperana ny fampahoriana mitady andringana anao fa atonga anao hijoro anatena fa misy lalana misokatra vaovao anomboanao ao ambadika eo. Eo amin'ilay mahatapy-talaka alehanao no hanokatra ny lalana ho anao. Tia ny tenako ary izay vakiana ho anareo. Zao no atao ho fahatserovana misora azo ny tompo. Tahaka izany koa ny ranom-boaloboka maneho ny rano Jesosy. Rano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsanao tsika ho famelana amin'ny fahotantsika. Ka no vilanao vintsika mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia nanambara ny nahafatesany mandram-piveriny indray. Ataovy amin'ny fonao manontolo ny isotronao izany vao velany ilokao. Afaofany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Misotranao Andriamanitra raiky mpanao ny lanitra sy ny tany. Fefanafenao anendry sy ny manatsainy izany zavatra izany. Fa nasianao tamin'ny fahatsorany zaza madinika kosa. Misaotra satria fenony ao anatinay. Rehefa ny fenonao izay avy aminao izay. Na inona na inona fahabangana rehetra tsy mahatanteraka ny fahafenonao ao anatinay dia raha vao sopoteo izany tsy hanaketsana mpahefana. Mino andro any fa raha Israely no nihinana ny rano Jesosy, sotro ny rano Jesosy nihinana ny nofony. Hiditra tsetra Andriamanitra hanomboka ho velona ao anatinao izy. Tsisy fahavelomana avy aminao eo amin'ny nofo intsony fa izy amin'izay ny velona ao anatinao. Sora azy amin'ny fonao manontolo makasitra azy amin'ny fananao rehetra. Sora Jesosy makasitraka anao izay, manome voninahitra anao izay, fa mendrika ianao fiderana fitsaona mandrakizay. Ianao ilay izy eritreretraika ao mandrakizay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mamiri mamiri. Mazoto toerantsika no fanatra ao an'Andriamanitra sy hain'ny filazana. Mamiri Jesosy ni fitia.
Jesu itianay maminay ni teninao usani fanainay famaerianao mamiri Jesu mamiri Jesu Alleluia. Dao itiaka mahafon'i Jesosy sika. Misaotra an'i Jesosy sika ny amin'ny fahatanterahany fandevenana any Jakoba androany a, fa fahaveloman'i Israely a eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Andao aloha itiaka mahafon'i Jesosy e. Tena mino an'izany a. Raha nataonao tamin'ny fonao fotoana fandraisana androany a, dia hiara hiditsika fa velona eo amin'ny fiainanao Jesosy. Amen. Amen. Programantsika amin'ny latsinainy a misy sekoly amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Misy sekoly ao amin'ny super U Analakely a, sekoly famana olana amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Ya. Fa rariva alohan'izay a, dia misy an'le concert caritatif eto amin'ity toeran'ity a, izay natao manokana anentanana antsika zany mba ho fandraisantsika anjara amin'ny alalan'ny toerana fitezahana zazakamboty ONG Main de Douceur izay iarahantsika amin'ny taty voangy mba angatana hitsangana tompoka raha mba mety azafady indrindra tompoka. Ya. Izy no filompanorona an'ilay ONG Main de Douceur izay mipetraka ery Ilafy. Dia rariva misy concert caritatif eto izay iarahantsika atao anatin'ny asa fanompoana, ao ny New Cold, ao Botkely, ao Vero 900 dia hitantsika fa mahafinaritra eo Lioanjoda koa eo rariva. Ya, eo koa ny Lioanjoda. Dia tongava andaontsika hifanotrana, misy fandraisana anjara kely le izy 30,000 ariary hoentina hikarakaranareo zaza tsy manana mpiareo mety sahirana misy sembana ao anatin'ireo. Dia voalazan'ny ten'Andriamanitra fa zay ataonareo amin'ireny majinika ireny no ataonareo amiko izy Jesosy. 30,000 ariary ery ambaravarana, rehefa avy eo misy bie tapakila izay afaka ho jifaina amin'ny vidiny 30,000 ariary. Ary ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Rodolphe Dafiniarivo no anao ny partage rariva ao anatin'izany fotoana izany. Dao aloha tsika itiaka mahafon'i Jesosy. Atovy azo antoka fa mpandray anjara ianao. Alleluia. Alleluia. Ya, dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Sekoly amin'ny latsinainy sekoly famana olana amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany super U Analakely. Talata ao amin'ny super U Analakely any sekoly fanasitranana amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 sasany. Ary ny alarobia sekoly fitahiam-panasy fanambiana toetra miaraka amin'ny pasteur Jaora Behaja Christian Ery Christian Nirina, Ery Nirina Christian Rabehaja, izay anarana feno eny Amboditsiry avy eny Masay. Ya. Amin'ny larobia dia amin'ny zoma azadinoana ny zoma fanotronana antsika ao amin'ny trampokon'olona Analakely raha tsy misy fiovana manomboka amin'ny 4 dia sabotsy amin'ny 7 maraina Sabotsy Communion ao amin'ny trampokon'olona Analakely any raha tsy misy fiovana. Asaina trantsika anaraka ny onjam-peontsika Marjefy sy folo teboka valo FM 90.8 izay andraisantsika fampaherezana foana hitohizan'ny fampianarantsika manorona antsika amin'ny famoahantsika ireo vokatry ny fanasin'ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra ahafahantsika ho vonona tsara amin'ny fotoana izay hanenony trompetra. Ary misy ny pejy
Facebook hvkl-mission events izay misy sujet de prière mitoy ao anatiny isan'andro anatin'izany anentanana amin'ny pasteur isan'ny tokony izay voatendry amin'izany mba handefa sujet de prière ahafahan'le fiainantsika mambavaka mitoy foana isan'andro dia ao anatin'io page FB hvkl-mission events io ihany koa no ahitantsika somary aingana be le izy dia tsy azontsika hvkl-mission events EVENTS page FB io dia ao no ahitantsika ny filazana raha sendra misy fiovana tampoka dia tsy maintsy alefa ao anatin'io page io ny vaovao isan-karazany injiro eto amin'reto box reto ny tananao dia ndaontsika hivavaka ho an'ny fanatitra raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay mankasitraka anao zahay misaotra Jesosy fa ny fahavelomanay dia ery avy aminao tombonandro avy aminao ny hery nahazahoanay mahavory arena dia ianao ny tao ambadika izany Jesosy androany izay tonga eto aminao manatitra ny ampafolo-karena ny fanatitra avy amin'izay nomenao anay ihany Jesosy nanomiananay mba ho tonga fanahin'olona marobe Jesosy eo amin'ny fanjakanao ary indrindrindrindra tsy trano feno olona Jesosy fa olona feno fiangonana voatahiratra amin'ny fotoana farany izay hanenonotra ampetra raisy izany Jesosy ankasitrao ho anao ireriany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao tsika hitehaka mafy raha misy zao mahafinaritra kely an'i Jesosy dia mijery atsika hoy izy Jesosy hoe ndre zany Israely oloko dia hoy izy hoe ianareo oloko ary zaho ho Andriamanitra reo dia ndao ny tsika hifaly androany zao aloha mba miangavy azadino le fotoana raha riva mba fantatrareo fa tsy ho adinon'Andriamanitra izany ianao raha mijery ny kambotsy ny mpitondra tena fo tena tokony ananantsika izany eo amin'ny fiainana satria betsaka amin'izy ireo ny hoe tsy manana tombony ohatr' izay nomen'Andriamanitra anao dia za tsy tia prisika hoe manery sanatria hoe manova fa Andriamanitra afaka mango ny fonao misy bieo ataovy izay mahafapo fa ny zavatra rehetra azo amin'io dia hijerevana andreo zazakelitsika any amin'izay toerana misy amin'izy ireo tsisy ray tsisy reny misy amin'izy ireo tena hoe tsisy elofana tsony fa mba ianao le eo amin'ilay toerana afaka mamafy mba mampiasain'Andriamanitra fantsony hikarakara anazy dia azo antoka fa hitahany taranakao Andriamanitra tsy hanadino anao mandrakizay izy ndao hitiatanina ho an'ny tompo nareo ny mahafinaritra be daholo mahafinaritra be daholo amen zareo masona akekino dia teneny zany hoe zany izy zany hoe tahiny tompontsika rehetra raisy fary nitsodrano ny amin'ny fotoana mandeha ny fotoana raisy nitsodrano avy amin'ny tompo ary hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Raha riva eno eny raha riva misy concert eto tsy hoe concert fotsiny fa fiankovana ary le fiankofana New Colt Vero Ranaivoson body kely tena mitsotra aminareo kosa fa tena sangany dolo zany ary babany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra asio teka alohan'Andriamanitra raha riva am'roa le izy sady azo aim-panatsika ny vavatsika nisy teny zaraina koa eto sady ny zavatra lazain'i Jesosy fa raha riva manokana ampaherezo ny oloko teny fampaherezana no zaraina eto raha riva maraina aloha ianao anatina fiombonana amboamboary ny tompo tsara mba hivoaka Israely raha riva indray ianao azo teny mpampaherezana avy any ambavany mpanompon'Andriamanitra nefa Andriamanitra koa ny anokatra amin'ny vavany ampaherentsika menakavy ndraika aza dino ary fotoanantsika aneo ariva am'roa veloma tompoko zareo fahasoavana zan'Andriamanitra ao maty izao afahasoavan'Andriamanitra ao maty izao nareo amen.